Almerabantsika rehetrarehetra tompoko a manaraka nyity fampianarana ato amin'ny page lidempasity. Androany tsika hianatra mitendry ritmika ao anatin'ny hira metikira. Amintsika hito hiran'ny Antsan'i Kristy lehiben'Andriamanitra. Ataontsika analizy ny teknika ao anatiny. Ny basse zany dia mitrotro ritmika ny asany rehefa ao anatina hira. Voalohany fantarintsika ny tonalité, re zao ny tonalité an'ilay hira. Dia fantarintsika ny doigté ampiasaina mba ilalovana an'izay ritmika ao anatina hira izay. Doigté numéro 1 zao ohatran'izao. Misy gamme diatonika ao anatin'izay. Dia fantarintsika ny territoire sy note namany. Izao eto. Ny 2 mi libre koa afaka atao. Avy eo fa dièse, sol, la, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do dièse. Rendretretreny zany afaka ampiasaina rehefa hitendry ritmika na hira. Faharoa fantarintsika ny accord simple ao anatin'ny ireny note tsirairay ireny. Ohatra hoe eo amin'le première note principale ny ré zao aliteny dia misy accord simple ao anatin'io ré io, première note majeure. Dia ohatran'izao tierce sy quinte ny mandrafitra an'izay. Ohatran'izay le hoe accord simple. Dia eo amin'ny deuxième note koa fantarintsika ny accord izy daholo majeur ao anatin'ny gamme diatonika iray. Reo zany no majeur. Eto ré 4 sol ny 5 la. Reo zany no majeur, triade ny fiantsoantsika anazy. 5 toizantsika 2 mi mineur zany zay fa dièse mineur, troisième note, quatrième note sol la majeur ary cinquième note la majeur. Raha tato ambany ato misy sol dia ato ambony ato koa misy sol, zay le hoe territoire. Aty koa zany mbola namany aty ambony aty. Si mineur, do dièse mineur, bémol ohatran'izao. Tretretreny zany rehefa famelo dia manaraka ho azy ny ritmika ataontsika rehefa ao anatina hira. Hiditra lalindalina ary tsika ao anatin'ilay hira. Retsika ny structure an'ilay hira. Any amin'ny voalohany ny intro. Vita ny intro dia miditra amin'ny couplet 1 dia partie A zay. Dia ao amin'ny intro misy an'ireto note reto ampiasaina. 2 3 4. Dia tendrena ternaire eo dia hoe pam 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 1 2 3 4. Faharoa 4 5 6 bémol. Ny 6 bémol dia lohan'ny 6 zao 6 dia miembotra kely miverina hito ny 6 bémol. Dia toizana 4 5 6 bémol, 4 5 6 bémol tsika amin'ny alalan'ny ternaire. Toizana izy avy eo zay zany iny teboka anankiray iny. Miandry kely rehefa tonga eto amin'ny 5e note manisa 4 1 2 3 4 dia mampiasa an'ilay arrangement kely tsika iraisan'ny rehetra. Groupe de 3 miampy amin'ny groupe de 4 manomboka eo amin'ny tonalité. Ohatran'izao groupe de 3 1 2 3 eo manomboka eo amin'ny deuxième note ka hatrany amin'ny fadimy 1 2 3 4 dia tambatra eo dia hoe atao anatin'ilay cross dia lasa hoe ohatran'izay. Averiko ilay intro 1 2 3 4 dia miditra le pire. Fatelontsika zao couplet 1 dia misy ritmika fantarina ny suite d'accord ao anatin'ny couplet 1 5 4 1. Dia eto amin'ny 5 eto moa zany tonga dia mitotona eto le izy satria tonga dia miditra le pire. Tierce ny ampiasaina eto. Tierce 5 ohatran'izao, 4 ny ohatran'izao. Tierce zany no ampiasaina amin'iny. Tapany faharoa kely ao amin'ny couplet 1 dia ohatran'izao. Dia misy mineur hidirana zany dia 6 bémol ny appel hidirana any amin'ilay mineur. 6 bémol zany hidirana ny 6.
5 6 4 5 zay dia vita ny couplet 1 amin'ny refrain ndray zao dia ohatran'izao dia quinte n'le 4 5 zany hoe le exercice teto afindratsika ato amin'ny 5 ohatran'izao hiditra amin'ity 1 dia hoe ny hialantsika ao amin'ny refrain dia misy arrangement kely iraisana amin'ny 5 indray dia manao an'ilay cross tsika eto hoe eto amin'ny 5 dia avy eo mampiasa note chromatique tsika eo amin'iny 5 iny manomboka eto amin'ny fitomboany dia vita ihany koa ny refrain manaraka ary jerena ny structure dia vita ny refrain dia miverina amin'ny andininy faharoa ny andininy faharoa zany mitovy an'ilay fomba fitendry tamin'ny voalohany teo ihany dia miditra refrain miditra amin'ny partie C tsika C misy an'ilay ohatr'izao 2 3 4 eo 4 5 6 rehefa tonga ato amin'ny 6 mampiasatsika pentatonique mineur anito 6 ito lohany arrangement manaraka ito indray tsika deux 1 7 bémol dia avy eo miverina 7 bémol 6 5 appel kely 5 5 5 dia miditra ny gitara solo ny avy eo fa rehefa vita zay temps isaina zay dia miditra tsika mampiasa an'ilay intervalle tierce ataontsika groove zay intervalle tierce zay dia lasa ohatran'izao makaty amin'ny position T de gamme ny ampiasainy doit faharoa ohatran'izao octave nito zao ito dia ny quinte nito ambony ito manao groupe de 5 notes hoe 1 2 3 4 5 fa milohan'izay misy an'ity appel ito ambony ito hoe sol do ré mi fa sol do ré mi fa sol eto amin'izay tsika manao miverina mampiasa an'ilay intervalle tierce ohatran'izao ny fampiasaina an'le nataoko teo manomboka aty amin'ny 5e note aty la ito aty no miverina hoe any amin'ny farany misy groove-na décalé ampiasaintsika zany any amin'ny faraparany any dia ohatran'izao mijanona aty amin'ity position mikasy fahafolo ity zao tonalité dia ity ny quinte dia ity ny tierce zao position zao no alaitsika atao amin'ny tombony ito misy atao cross zay aloha ny tadiavina voalohany izy teo azo hiverina fa atambatra amin'izay zay dia afitantsika an'ilay hira anasanao ary hijery sy hanaraka an'ilay teknika nanaovako anazy ao anatin'ity rythmique